vahaolana. Tompoko lasy tompoko vavy dia makasitraka anao mandrakariva mbola manjohatra ny onjam-peon'ny Top Radio amin'ity atoandro ity ao anatin'ny fandaharana vahaolana isika amin'ity andro ny alarobia 17 ny volana aprily taona 2024 araky ny fampahafantarana zay fahitanao teny amin'ny page Facebook ny Top Radio sy fanambara ihany koa tamin'ny onjam-peo dia mandray mato Lazara Zaverson zay no vahintsika amin'ity atoandro ity mivantana eto izy miarabanao aloha ndray mato Lazara Zaverson mivantana eto amin'ny Top Radio am'izao atoandro zao. Miarabanao namanareo lahy miaraba ny eo amin'ny lafiny teknika miaraba ny vahoaka rehetra mihaino antsika amin'izao atoandro zao ny rahatritsika dia mba hahafahana mitondra vahaolana tokoa zao fandarana zao dia misaotra nareo eto amin'ny Top Radio topoka amin'ny fandraisana miaraba tokoa. Ny vahintsika dia tsy izoviana amin'ny maro satria dia tanora izy manampahaizana izy manao politika izy ary dia mitarika ihany koa toko ao anatin'izany dia ny RCR na ny rassemblement des citoyens responsable na ny RCR tao zay ianao Lazara Zaverson aloha tonga dia apetraka ihany ny fanontaniana nangingina asa tonga am'le misy fotoana itenenana ve dia misy fotoana anginana sa hoe nisitasitaka teo amin'ny fandehan'ny raharaham-pirenena ve sa hoe inona no anton'izany mamelo ba dia manjanaka zay ny tena izy zay ny tena izy fiarino raha tonga dia ho raisika amin'izay lafin-davatra zay ny politika ambadiky ny sosialy sy ny toe-karena zany sa hoe ny fomaty amin'izay ny tena mitondra n'le raharaha ny marimarina kokoa misy laharam-pameana apetraka satria zay ny eritreretina rehefa mitondra firenena rehefa tsy hainy mametraka ny laharam-pameana dia ohatran'izao mahazo amin'ny firenentsika zao ihany azo le ohatra rehefa manao constat anao dia efa miteny hoe ina le mahazo an'le zao firenena zao izovina aminao ve fo hitako tamin'ny gazety mivoaka androany zao Lazara Zaverson gazety isan'ny hoe ministre anaty gouvernement ny tompony matoky any Madagasikara mpampiasa vola ka tsatry hoe mitovy amin'ny zazatra resahana hoe zay mahazo le firenena atokisan'ny olona tsika eny ka tsy ny olona rehetra ngeny hoe tsy atoky olona anankiray ianao ve moa dia tsy atokony olona fantatro na adala azy ianao sanatria amin'ny fanoharana fa rehefa mitovy dia zay mitovy ro milambanao zo mibetsy le ao ka inona moa ny adisony raha ohatra ka misy olona matoky anazy vita zay fa mbola mekonao ihany satria anao no manaraka ny raharaham-pirenena mbola voamaly fakomaly misy ny tatitra nataon'ireo ONG moa zany filazana ONG anankiroa nanao fanadidina tamin'ny olo-pirenena mikiasika an'izao ny telo amin'ny 10% ny olo-pirenena dia mbola maniry ary mahita fa tokony mbola noy tatana ny firenena ka tsy misy detenge zany statisticien tenako ka sao dia olona mamole nantaniny zany hoe arakaraka le olona nantaniny le izy ka azo orientena ngeny sondage azo orientena ny opinion amin'ny alalan'ny sondage statisticien no miresaka aminao an'izany ka zay résultat tiako avoaka io ihany avokako raha ohatra ka orienteko le izy ka raha ohatra ka olona mitovitovy amina no anontaniko zany mamilava dia za hoe moa dia anontany any am-piangonana hoe tianareo ve za tsy any am-piangonana mihitsy any anontany raha ohatra ka mamilava dia any amin'ny olona any amin'ny bara manontany hoe azoazonareo zalahy ny fombafomba fiainako dia miteny ny olona tena mety ka Lazara Zaverson filazanareo ianao ny RCR ny amin'ny hoe crise systémique neto efa niova ve zany sa tao anatin'le fotoana zay tsy ny fakahitatsika tsy ny fandrenesantsika ny fampiresantsika efa niova zay fomba fijeritra sa mbola zay foana aloha tsy miova zany rafitra ngely ho le problème efa nitenena hatramin'izay rehefa ekeny be sy ny maro eo amin'izao ekeny be sy ny maro nge zany namana fa raha maro lamy fa tsy hoe Lazara Zaverson rery no manaka an'izany toery loha izy raha votohitrao dia raha votohitrao loha izy dia miverina zay diso safiditsika zany hoe endasy le ravitra moa apetraka le lampanorenana ka lampanorenana mihitsy ve resahana la lampanorenana fotsiny le ravitra no mametraka an'lizy ny tiako resahana mametraka an'lizy hoe ireto misy fisarahana fahefana mbola tia lavitra be la lampanorenana misy zavatra lohana lampanorenana ka la lampanorenana zany fa lalàna fotsiny lampanorenana zany zavatra ifanekena ny tokony ho izy ngany izy raha fipiarahamonina no fanaiky teto izy moa mifanaiky tamintsika fa anao republique tsika
ianao dadabenareo niarana tamin'izany tsisy fanekena nametraka republika zany anketo eto mbola tsisy zavatra iombonana zany eto koa izany niombona tamin'izany hoe chose publique niombona atsika ngamo fangano mety fanjakana amitsika am'teny zao hoe mitantana WC publique na ray azy fanjakana fohy be fa tsy mahazaka mitantana WC de mietrretra fampandrosoana ianao inona zany le chose publique iombonana inona zavatra iombonana atsika zany apetrao fanontaniana iombonana atsika ave fahorinana tsara tanàna de nisy nanao kidnapping de vonoany daholo izy telo iombona malagasy rehetra ve zany iombonana atsika ave le olona maty ny aveo tany Manakara iombonana atsika ave ny olona maty ny dalany faritra atsimo any efa niombonana atsika ve zany inona le zavatra mampiombona atsika zay ngeny mahatonga ny hoe mila fanarenana any amin'ny fotony le izy fa zany moa lasa vocabulaire na voambolana ampiasain'ny be sy maro am'izao de tsy de tena mazava tsony le satria adikan'olona fahatany fotsiny le vocabulaire zany le voambolana tsy mazava tsony tsy azon'ny olona tsony sa le zavatra mihitsy ny tsy adapté amin'le contexte sy le conjoncture ilazazafy atso zany zavatra resanao zany hoe fanarenana ifotony so de efa tsy zany tsony le izy fa hoe efa resaka efa dépassé zany efa zavatra hafa misy trano menjera eo de mamiarina manangana ianao de mitsangana ray metatra izy de menjera ndray de miakatra ray metatra indray izy amin'ny afaka 5 taona de menjera ndray isaky miakatra ny croissance économique de menjera le firenena de mbola eritreritra ihany ianao fa le rindrina problème misy fototra tsy mijoro ao tsy mahitsy de mila virenana le fototra inona le fototra ny firenena zay ngamba tokony farika fantaniana ihany koa ngetsekila zay lazaraza fa so fa maninona no ianao etsekilany hoe mifantatry ny rehetra zany le hoe crise systémique le hoe olana radrafitra eto fa maninona ny olona tsy miroso zany hoe andao ary irosony zany karaha mbola tsy besoin le olona oala izy niteny tany aminao mamelombady amanjanaka fa besoin ko mihinambary raha mbola tsy ilain'le olona le izy moa zany tokony hiazakazana am'zany izy le olona resantsika io misy le majorité amenao safidy malagasy de nifidy izy tamin'ny 2018 io le zavatra tiany de omenao tsiny izy io izy io le zavatra tiatsika ka rehefa inoneny andrehetra iny ke lazarazafy so tamimenimeny zany de manentana anao fotsiny zay andinikako solavo aimindra de sokenda itsako ngamo zany tambatambazana ny daona politique ny olona nge tsy tambatambazana zany fa rehefa marina ny ataonao de manaraka ho azy ny olona hoe ity lalana tokony ale fa manino moa zany anafisafy mivoaka malagasy le zavatra ataon'ny lazarazafy arson sy ny herisera ave tsy takatry ny olona sa ny olona mihitsy ny mihevitra ve tsy io fantatry ny olona ho azy zany hoe mila fanovana hatrany amin'ny fotony io a de mila fanovana le raha fipitatahana rehetrarehetra ny système administratif ny système judiciaire ny système éducatif rehefa mety rafitra zany eto Madagasikara de raha tsy fototra avokoa ka eken'ny fiarahamonina zany fa marimarina kokoa zay tsy manana moyen afahana manaparitaka le izy de zay rehetra resy lahatra isorana be deabe andreo namana manona na any amin'ny FB na any amin'ny toerana maro samihafa samy mandray ndraikitra zay mahatonga le hoe rassemblement des citoyens responsables io ny antoko misy anay a zahay zany tsy misy hoe adhésion hoe zay mba hiditra ny toko anatinareo non modèle efa maty zany tamin'ny andro ny deuxième république zany tamin'ny andro ny première république anisan'izany tany ivelan'ny tany nandeha ny idéologie socialisme capitalisme nandeha daholo ny hoe communisme etsetretsetra de misy adhésion parti politique raha eto Madagasikara tsy azonao ampiarina tsony zany hoe misy adhésion parti politique takin'ny fanjakana fotsiny zany de mitady olona ronjato anao manangana parti fa izy moa ny tediavinao angalana cotisation de atao inao le fiche d'adhésion raha ohatra ka tsy misy conviction personnelle na farisendahatra ao am'le olona zay no mahatonga anay hoe rassemblement le atao zany hoe tsy zahay rery le olona tonga saina na mieritreritra ny anavitra Madagasikara zahay izy moa ny avitany an'izany tsy zahay ngeny amany problème andigo sy tsy zahay ny amany problème any toliary fa zao misy olona resy lahatra ny dego fa tokony avota ny dego misy olona ny toliary fa tokony avota ny toliary de manao rassemblement zay hoe mitovy amin'ny méthode eritreretiny anavotana andreo toeranareo ve no anavotana andreo toeranareo de mandeha le rassemblement rehefa aveo fa tsy hoe tsy maintsy hiditra toko akory ianao tsy terena anao le hiditra toko rehefa tena menanao zany inona zany rafitra ohatrotran'ny ahoana no mampeda zany hoe atao samy zakazaka ny tena nyreo décentralisation le izy ka avy ety amin'ny antoko zay nefa midécentraliser le eritreretina hoe fahefana satria hatram'izay raha misy antoko de misy foibe nationale de avy ety amin'ny foibe nationale no mitelefona sy manofa ny antenne ny amin'ny base hoe eto nareo manofa trano eto de manaraka mibaikony avy ety Antananarivo nareo zay tsy ianao an'izany ka rehefa tsy ianareo mampandroso ny commune misy anareo de avy alo le commune oafa ianareo ny ampandrosony eo tenenao anay fotsiny hoe inona ny facilitation
satria ny fanjakana le facilitateur manamora ny sehatra rehetrarehetra na fiarina eo na fanabeazana eo na fahasalamana de anjaran'ny fanjakana zany hoe inona ny zavatra ho am'raina anatanterahanareo ny fanasoavana ny toerana misy anareo ka samy hafa ve le décentralisation resahanareo fa zany nge le resahana am'izao fotoana zao lazaraza fiarson décentralisation mbola piny antoko décentralisé ve le antoko izy ampiarina fa tsy resahana ohatry zany namanareo la le antoko nge mila décentralisena voalohany tsy baséanao amina centralisation le satria le administration style administratif zany efa samy hafa satria ao anatin'ny RCR zany tsy misy hoe olona ibaiko anao raha nytamatavy ianao ka zay atetanarivo no ibaiko anao hoe zao no ataonareo any fa hoavy filo national lazaraza fiarso karakara daholo rehetrarehetra de atao madi daholo lalana rehetrarehetra nga mety zany tsy mety sonany zany efa mandalo ny président de république zay vao mikarakara ny any hoe i misy vola ikarakaranaareo ny fahatongavako aza karakarainareo zany no fahatongavako za raha ty anavitra an'ty fireneny ty antonio daholo ny any amin'ny faritany miala posy de mandeha makany amin'ny faritany de zany manao zay tongavako any de ny olona manampy sy azony anampiana eo fa tsy hoe takotakonana le problème any amin'ny faritra fa misy problème be deabe nge any extrapolitique izy mahakasika teo amin'ny fandehan'ny fiainan'ny firenena fitanana firenena zay endrika zay décentralisation zay kove zay ve le atoko manko le resahana teo zao fa hoe aty amin'ny fitantanana le firenena zany keo ve le zavatra resahana isin'le hoe fampandrosoana le izy misy zavatra be deabe tsy tokony ho tapahana eto Antananarivo fa be deabe no ohatra niraisana tam'zany namanareo lany satria exemple tsotra indrindra na no ohatra akaiky indrindra de ny lalana makany kongo zay miteraka problème amitsika am'teny zao taorina ny fitarainany député zay toanako zay fano fitarainana zay ny antony dia raha makany kongo anao de zarara misy taxi brosy azo ampiarina amin'ny lalan'ny kongo ve ny tsy mahazo manao surcharge ny chauffeur ohatra azo sa tsy azo satria zay ho any nandeha tany kongo roa amby efapolo zay anaty 504 basé de ao anatin'ny carte grise 504 basé nefa olona roa amby folo de azonao ampiarina ve zany le code de la route tsy azo ampiarina any io lalàna io makany deko ianao firy ny olona zakany 4L ny deko na ambanja kifony fotsiny eo ambanja firy ny olona zakany 4L ray nefa firy place ny 4L 4 place 5 place 5 maximum 5 zany 5 maximum azo ampiarina ve zany le code de la route tsy azo ampiarina le izy de maninona zany nyterenao code de la route ny Tananarivo na ampiarina ny deko hitarika ny olona tsy anara-dalàna aloha samy hafa zany inona moa nidirany hoe raha mamorona lalàna ny any deko ifanaraka amin'ny 4L zay ampiasainy disoinao izy ary raha mbola sarety fitaovana fitaterana any ka raha mamorona lalàna izy mifanaraka amin'ny sarety de disoinao le olona izay lalàna zay ny mila mianga avy any amin'ny fokon'olona ifanaken'ny fiarahamonina hoe ty ny lalàna mety aminay de iny no validen'ny fanjakana am'rain'ny fanjakana sy atao zay ampanarahana ny principe universel na zay imbona antsika am'izao tontolo zao sy imbonan'ny Madagasikara mba tsy ho vaky lasa firenena zany raha mihinanao zany azao ka hoe eto Antananarivo fotsiny zay misy an'io le fandroitany eo amin'ny misy mpanolotsain'ny tanàna sy ny be ny tanàna io taxi moto io satria ny lalany eto tery ny fifamoivoizana mihitroka sy ny sisaka io taxi moto io zany zao mety amin'ny filana amin'ny fitaternet ve aloha taxi moto fa le téléphérique arakaraka le safidin'le commune ho ale izy voalohany ny mpanolotsaina ny tanàna fotsiny raha ianao hoe de mieritreritra fa raha olona mipetraka eny atao sy mpanolotsaina ny deuxième arrondissement de ina le fanolotsaina tokony atorony zany nga misy critère zany fividiana mpanolotsaina olona mipetraka eny atao seny de ny mpanolotsaina ny deuxième arrondissement olona mipetraka eny Sabotsina Mena mpanolotsaina ny quatrième arrondissement tiana tenena aminao de hoe nanametrahana le mpanolotsaina azy de fa problème nanametrahana le be ny tanàna azy ny attribution be ny tanàna nga mazava mamoa hoe anao terme de référence anankiray mamoaka hoe iny andraikitra ny be ny tanàna ny any ambanivohitra rehetra nga misy malala iny andraikitra zany efa misy lalàna tam'le 2014 20 de na itsika le izy taty amin'ny arina fantatro ny vahoaka zany fantatro ny vahoaka zany rehetra miboro ny be ny tanàna izy zao zavatra azoko angatahana tsy zay ngenta de amin'ny vahoaka am'le be ny tanàna tsisy malala an'zany ao satria tsisy job description na détail fanazavana ny asan'ny olona anankiray eto Madagasikara tsisy terme de référence tsisy ninina eo ianao hoe malala an'zany ino andraikitra ny député de à peu près fotsiny verin'olona fa mila mahay lalàna ny vao manao député nga misy milaza an'zany dikan'izay misy zahatra tsy nazavaina tamitsika satria tsy itsika ho any nanangana le chose publique tsy itsika nanangana le république ka rehefa tsy itsika nanangana le izy de ho any efa tsika metraka lalàna hitondrana an'le izy
tsy avy any aminao le lalàna tsy avy ety amina le lalàna fa raha avy any amin'ny tantsahany lalàna de navelan'ny tantsahany de ny toka gasy raha avy any amin'ny any amin'ny renivohitra lalàna mponao renivohitra de fantany mahasoa anazy ahoana ny sorana ny embouteillage samy manaiky le lalàna am'izay de samy manaja an'le lalàna satria izy no safidy an'lay lalàna le député nga afaka mitondra lalàna manahoana moa indroa isa-taona avy anao mivory de mitabataba eo le député hoe izahay avy any a Bealanana ohatra de miteny aminao monsieur le premier ministre fa de ratsy lalana ihany de zay ny asanao anatin'ny roa taona anatin'ny ray taona indroa miteny an'izay ianao de verinao fa azo tanterana zany fangatahana zany a 150 députés multiplié par 2 demandes fa 300 demandes ao anatin'ny session anankiray a de aizany avy tamin'ny premier ministre zany na 10 aroninona ohatr'izay le code électoral anesahanao teo na ny ACC firy moa fitarahana fifidiana tamin'ny fifidiana reny matratra 700 nge plainte makany amin'ny ACC de mpitsara inona moa nao robonga ry zareo ka avita fitsarana 700 anatin'ny ray volana ndany makany amin'ny fitsarana de mandritra ny firy taona na miditra fitsarana traité dossier anankiray sa ny ACC ny tena robot de iteny zareo fa tena voajery daholo ilay fitarainana 700 de tsika ave de tsy mahita hoe zatra tsy mitombona zany rehetrarehetra zany mpitsara anankisivy ve zareo de tsara fitoriana amanarivony ao anatin'ny ray volana de mivoaka ny valim-pifidianana de marina zany valim-pifidianana ainao am'izay ngamba le rafitra niezaka tsy nitapahaka mihitsy no lazarazara fiarason satria rehefa tena mihinanao zany aloha andisina na marina hoe tsika na fomba fijery hoe tonga amin'ny fotoana hoe zany le misy satria omaly zao misy atoko politika vitsivitsy maromaro mivory teny andraro miara-dinika na mpitovy tany-tokanga fa misy zavatra tokony alamina eto satria fa hoe hoavindray ny fifidianana fotoana manaraka de fa misy hoe savaranandro moa zany lizy nandraynjara fa aloha ny RCR atao anatin'le dinika teny amin'ny andraro sa ahoana fa nisy fanambarana mimbonana ny voaka atao anatin'le izy amin'ny anaovana fikaonandoha pirenena zay zany le zavatra nitranka tsy misy maratsy an'izany angena manaro lahy inona moa maratsy an'izany raha mivory le olona fa le aboutissement le résultat no fanontany mipetraka hoe maka izy le résultat rehefa avy eo zay mila fantarina inona le objectif principal de inona ny détail le objectif aiza ny objectif spécifique ao anatin'ireo zavatra rehetrarehetra zao aiza moyen tanterahana zany fa tsy hoe ivorytsika isanao de tsika mieritreritra vidéo-plan nefa na speaker tsy ananatsika alohany anaovany zavatra zany tokony mazava le itinéraire hoe ino lalana tokony ale rehetrarehetra de rehefa ololoha ao de hoe tsy misy volana ray ty zavatra ty fa de milatsaka fotsiny mpanambola hoe ao fa zany baiko any zany de meko volonareo zay ngeny akamaroan'le fivoriana satria le hoe mampimenimeny eto foana de misy crise post électorale zany de hoe io resaka fifidianana io code électoral liste électorale zany zavatra symptôme fotsiny zany symptôme fotsiny zany raha misy aretina zany ao de symptôme fotsiny zany hoe raha misy aretina le olona de mety misy mivonty kely ary de misy zavatra symptôme fotsiny zany fa tsy zay le problème tsy zay le problème fa averina foana le hoe mila rafim-piarahamonina aloha de rafitra politika zay vao rafitra toe-karena faritana aloha le rafim-piarahamonina raha ohatra ka manao politika tena mahana idéologie politika ny olona anankiray de tokony mahay mametraka izy hoe rafim-piarahamonina tahaka ny ahoana no apetraka ao ariana kely ao fa ho an'ny RCR inona io hoe pour être précis zany rafim-piarahamonina inona no mety amin'ity Madagasikara miverina ve tsika amin'le ohatra hoe tamin'ny andron'ny fampanjaka sa hoe ahoana inona le tsika aloha tsika zany efa ty anatina république zay zavatra zay iarahantsika am'izao tontolo zao ao anatina démocratie tsika na itentsika hoe mety amintsika na tsy mety amintsika efa fifidianana fametrahana olona eto zay ny nitondrana le démocratie ny tena tenenina tsy hoe any am'le hoe iverina mpanjaka ve tsika aiza ny ahitanao ny taranak'le mpanjaka de mety ve zany raha ohatra ka sendra olona dala koa ny tafakatra de izy rery manapaka zay tiany atao eo mety koa ve raha hidra aristocratie tsika de olombitsy manapaka eo fantanena zapetraka daholo zany fa le rafim-piarahamonina tianay de miainga avy am'le tenenay hoe io le fanovana le rafitra ray manontolo faritana mihitsy aloha le besoin-tsika gasy inona ho any zavatra tadiavintsika fanontaniana apetraka ao anatin'ny fandarana ty de hoe inona tsy mampandroso atsika inona le fandrosoana farito aloha le fandrosoana satria tsy mitovy le de zay mahatonga hoe samy mandeha am'zay dalalana tiany karaha ny roatra zao ny hoe standard international de mameta critère izy hoe jerena ny hoe ataiza ny espérance de vie na longévité jerena maromaro pahanitry ny de mba jerena ihany koa le hoe
misy critère telo amin'ny kapobeny eo karaha mafehan'izay zany ataoko politika de azo inonana isina fandrosoana fa raha le antoko politika ary tsy mahalala akory ny hiérarchie de besoin ny olona anankiray miteny ianao hoe misy 53% vonina ifidindray ny filoham-pirenena amin'ny manaraka eo satria navita kianja manara-pianatra izy any amin'ny fireny besoin moa zany kianja zany le vary eny zao ny problème ho antsika zao inona zany ny problème tadia vana am'izao le sakafo raha olona nandalo première année any université na filière iny na filière iny de mahafantatra ny hiérarchie de Maslow sakafo aloha efa voavantsika avy ny problème sakafo ka tsika mitsika ohatrany tsy vonamaly izy ali sambatan'olona tsy voatery le fanjakana satria fanjakana ho any manao facilitation miezaka manamora ny atongavana amina tanjona anankiray ianao ray mpianakaviana misy zanakao iaho epita lalana de ahoana ny tsy anamoranao an'le fiampitana lalana anjaranao no mitady hevitra ahoana ny ampitany ty zazy ty arya ianao no manolo tanana anazy hoe ataovinao io fa vitanao io fa apiko anao am'ty lafiny ty zay ny asan'ny fanjakana rehefa mbola tsy mipetraka am'izay toerana zay ny fanjakana hoe facilitateur izy amiraina ny investissement amiraina ny famoronana asa amiraina ny fanangahana orinasa amiraina daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ny fanjakana tsy tokony hifanenana am'ireo rehetrarehetra reo de mipetraka ho azy zay raha tonga hoe ty fanjakana ty raha joro Lazara Ferson isan'ny dina le amin'ny voalohany zao taty Maurice de to Maurice de niraisina mandritriketra satria vahiny manakaja mihitsy i Madagasikara tamin'ny alalan'ny filohan'ny Republika moa zany de taoriny tany de nisy le hoe hoavy ny mpandrara Mauriciana ary de misy tany ampahatany fa tsy diso hatrany 20 hektara any aty Mangoro Moramanga anaovany any le intizy fandarana zany amin'ny famoronana asa sinisisa mety efa mety anaty le tanteraka anaty le raiky amby 100 le vokatra le fanadidina angamba aloha izy am'izao fotoana zao tafiditra anatin'izany le hoe manamora igny zany nietra 20 hektara zay moa nresanao nefa 8 millions d'hectares ny tantsika de ataovindray ny kajinao taorina meona zany mbola tonga ny arabo mena 9 hektara 8 millions meona ndray chiffre de tonga ndray le ambassadeur malagasy any Chine dia mitondra hoe ny sinoa ambolo vary amin'ny fahatry Mendebe ary de nanaovana prospection any amin'ny district any Manjy igny fa dia amina 10 hektara ihany koa arivo sur 8 millions zany tsy mbola chiffre zany 8 millions ny tantsika azo ambolena de inona dikany arivo mbola apa valorivony any zany de zay ve netretinao hoe manao fa nefa tiako inge ohatrany tsika nohatra malaindainy zany le tsika ve ohatrany indray mamboly be de avao de lasa ohatrany hoe manao zaridainy zany izy anjara fanjakana ho any maritra ny lalana tokony andehanan'le fiarahamonina ny fiarahamonina apetraka raha pourcentage zany akamaroan'ny olona eto Madagasikara de hoe mbola betsaka ny tsy nianatra rafitra teo karena inona zany mety am'ireo olona reo tsy maintsy miverina amin'ny secteur primaire aloha tsika ndao tsika hamokatra rehefa vitatsika le besoin de base le sakafo de zay tsika vao manodina ny vokatra io tsika de mikisaka makao amin'ny industrie de anjara fanjakana ndray ny manamora ny fampidirana ny fitaovana industrial rehetrarehetra anodinana le vokatra rehefa tsy lany ndray vokatra io de ndao tsika hivarotra zay le teo karena ka rehefa hivarotra ndray tsika de anjara fanjakana ndray no mitady ny lalàna ahafahantsika manana accès na miditra any amin'ny tsena raisam-pirenena rehetrarehetra zay ny atao hoe fanjakana efa nisy fanjakana ve nitady marché ho anao Lazara Ferson efa nisy fanjakana ve napiditra fitaovana fahana manodina mangazo eto Lazara Ferson efa nisy fanjakana ve nampianatra ny olona namboly eto tadiava ianao raha ohatra ka mahita vétérinaire ambanivohitrany na anindrona kisoa fotsiny zany de efa problème itsika aty amin'ny Océan Indien de atao hoe grenier de l'Océan Indien Madagasikara io le resahany itsika dia miditra eo amin'ny ivony le hoe tsena ifanakalozana anisan'izany Comeza anisan'izany ny Sadek tsena efa hatrany amin'ny anjatonjato efa akisako ny agoanao le intérêt ao anaty lisy fa tsisy intérêt ka ireo zany mba anosika le famokarana ato anaty tsika efa manana tsena amin'ny danadana be atsy ka de andao zatsisy avy any amin'ny secteur tertiaire zany manomboka ny tsena tadiavinao nefa ianao tsy mamokatrako ka mety zany efa tsy le vokatra aloha alefaso ataovy aloha zay avoky an'le vahoaka ao fa rediredina adalana itsika raha olona nona ny ady hevitra resaka foana ozy rosy nao ny olona nona zay itrikilany ihany koa zany ianao moa zany misy théorie anankiray hoe inona moa ny problème tsika ananatsika ny
nambin'Andriamanitra mitsika amin'ny renakebon'ny tany efa misy ny vaovao mandeha ny fitrandrahana isan'izany ny fasomahity ary atsimo anisan'izany ny kobalda sy nikely le tsy amin'ny faritra mangoro ataony amaty vy fa mba misy avao indray isika ato zany misy an'ity volamena mandeha vy isan'andro ty mino fa gasy moa le ambaty vy sa gasy le que même fa mba manana tamberim-bidy eo atsika mba mahazo firy eny mba fa mba misy ray efa mba ka tsy ohatry zany le mitondra firenena ka tsy mba zany le izy atsika le izy ho ampiasaitsika sa tsy ampiasaitsika fa tsy misy hoe efa mba mahazo ambany am'ty tsika itsika ngeto amin'ny tantsika rehefa mitondra firenena de ianao mamaritra ny priorité de fantatra hoe aiza ny angalana an'le vola anjara fanjakana mieritreritra an'izay ahoana ny trandrahana ny arenakibon'ny tany averiko tsara anjara ny fanjakana zany fa tsy ny olona no entanina am'zany ka nieritreritra izy hoe mampanakarena tampoka indray ny arenakibon'ny tany ny fanjakana toko amin'ny vidin'ny arenakibon'ny tany de avadika vola de miakatra ho azy koa ny lanjan'ny ariary azo eritreretina zany lefa efa mididy zany azo apaikarina rehefa tsika samitsika eto no mamokatra ka raha mbola tsy mamokatra tsika de aza manofinofy hoe ho tafavoaka zany tsika rehefa tsy mamokatra ny olona 70 mihinana fotsiny ny folo ihany mamokatra zay ngely tena marina diso daholo le hoe tantsaha daholo malagasy diso zany ka nisy an'le fanasana hoe RGPH3 na hoe recensement général de la population ny habitat lefa andian'ny fahatelo natao tamin'ny valambe folosoroarivo de mbola nanamafy fa mponina ambany volo fa tsy lazany hoe tantsaha ina moa ny dirany ambany voly sy ny tantsaha samy hafa ny zany zato mahery mponina de dananao midina de savon karapanondrony misoratra ao tantsaha de antan'io ny asany zay fotsiny efa naverifia zany zany nge tsy voatery mitombony averiko ny mandeha fa ny statistika tsy voatery itombona fa raha ohatra itentsika ka hoe raha mijery ny karapanondroko anao zao de soratako hoe tantsaha za satria za tsy manana asa de ataoko hoe tantsaha fa rehefa tena jerenao za mpanera zay ny akamarony io fa zany no tantsaha zany any an-tsaha isan'andro tsy akijanona de mino an'izany ianao ka 20% de any an-tsaha daholo ny mipetraka any ambany vohitra marina fa ny tantsaha tsy marina ny résultat hitantsika io mivokatra tsy ampy ho antsika mbola manafatra vary tsika raha 20% tsika ve mamokatra vary de mbola manafatra vary avy any ivelany tsika tsy mitombona fanafarana vary nge mba hoe fepetra vonjo maika fotsiny lazafiny inge tsy hoe mandrakizay fa mba firy taona nanomboka tamin'ny vintsika nanafatra vary de hatram'izao efa nisy fotoana ve tsy nanafarantsika vary isa-taona mbola tsisy zany de tokony hiva foto-tsakafo arytsika de mba milamina koa anjara mifanjakana koa manamora an'izay rehefa hitany hoe ohatra ny any Côte d'Ivoire hoe farinina mangahazo na vadika sa mofo dipaina de azo eritreretina zany raha ohatra ka misy fanjakana mieritreritra an'izany ka le fanjakana tsy mieritreritra le sakafonao fa mieritreritra ny fialambolinao izy avadiny ambony ambany le rary sy de masy loha ka zay nge ny antony anarantsika namanareo lahy ina zany nampianaranao zaza any université raha tsy hampiatra an'izany théorie zany izy de ina zany nampianaranao zaza raha mananjanaka ianao ala CEPE Tananarivo ke mavita mividy olona manana CEPE tondrana Tananarivo capital miaraka amin'ny embouteillage 1 million de voitures par jour io de ianao ve ny zanako manana CEPE ny anakinanao ny fa manana embouteillage danange ambany tany io le zaza hoe ianao zany efa T5 de ahoana ny manao ny embouteillage io ry zanako anana vahaolana le ankizy T5 ianao ihany de malala fa tsy mitombony zany ka Tananarivo ane fidy olona ohatran'izany de ianao ve mieritreritra fa ovavany problème n'embouteillage raha tsy olona nianatra no mitondra ny Tananarivo tsy nge mahatonga le hoe manao le tetika asa tanamasoandro ilazalaza fiarson mba hoe anstana zany any firy hectare ianao ve mieritreritra fa tany 100 hectare 50 hectare ahafahana mampiditra ny Tananarivo tsy aleo mba asina sifra ihany le izy tany 50 hectare nge 100 hectare nge na 1000 hectare dao ataotsika 1000 hectare zany ilay fanjakana ry zay zavatra efa tsekenao koa le izy satria efa tany tantsaha le izy ambolen'ny tantsaha manana ny azy ny fanjakanao matratra 300 hectare fa maninana alaina indray ny tantsaha 900 hectare dao atao 1000 hectare zany io de ianao hoe mieritreritra fa 1000 hectare Tananarivo mba désengorgena Tananarivo fa teto mba zany 1000 hectare zany firy ny densité-ny population anatin' zany raha ohatra ka mponina Tananarivo natsofoka ao manao kajy ohatr'izany nge rehefa miteny fa tsy hoe miteny mba hiteny fotsiny
fa zahatra tsy mitombona daholo zany le zao man zany ka ohatrany mandiso mihitsy ianao zany hoe ny gouvernement rehefa natsangana le vocabulaire mihitsy namana Roland le vocabulaire ampiasaina mihitsy no tsy fantatry n'olo le zahatra tsy misy mitombona miteny ianao anao tranomora ina définition atao hoe tranomora nefa le izy 60 millions d'ariary 300 millions ka mety tsy tolobotsitra angelisy fa mba aloha mandritry ny taona dina mamora anazy kenao mba mana ny atao hoe mora namana Roland raha mora ampianarina azavaina mihitsy le vocabulaire aloha zay manka mahatonga le problème ny atao hoe mora de azonao payena amin'ny karamanao isam-bolana ary ao anatin'ny fotoana 10 ka hatramin'ny 10 taona satria zay rery ny eken'ny assurance mba hoe mbola tsy faty ianao satria miainga amin'ny espérance de vie ny assurance hoe ty olona ty raha mindram-bola amin'izy 30 taona na izy 70 taona de afaka 10 taona olona mety ho faty 10 taona ihany ny amenay assurance ahafahany mindram-bola ny amin'ny banky zany hoe karamanao 10 taona no azonao andoavana trano ny karamandray nefa tsy azo alaina raha ny lalàna afa-tsy ny apatelo ny karamanao zany hoe ny apatelo ny karamanao ampitombona 10 taona zay no tokony vidin'ny trano de mora ny filaza azy de alay voary ny karaman'ny gasy 200 000 ariary ny men'ny fanjakana 60 000 ariary zany ny karaman'ny olotsotra ny apatelo ny karaman'ny olotsotra ray zay ny azony alohany amin'ny banky 60 000 ariary fois 12 zay zany 720 000 ariary zany safiry anoany no azony aloha isa-taona de ampitombonao 10 zany de 7 millions d'ariary igny tramora am'zany ianao nefa mahita 60 millions d'ariary de ahoana moa zany afahana milaza fa tramora zany ka na mbola faty ary nenao tsy mbola voalohanao le trano de mora ny filazana zany sy mifasilité zany le fanjakana ka fanontaniana mipetraka moa zany araka ny hoe hevitry ny fandarantsika ity lazaraza fiarson sady mitondra makany amin'ny vahaolana satria ny foanantsika efa mandeha ihany hoe inona moa zany ny tena tsy mampandroso antsika ity aiza averimberinao ihany mantsy lizy hoe aloha mihitsy litsika misy mifanaraka amin'ny zavatra ho atao sy ny zavatra mety amintsika de tsy hoe efa tao anatin'izay republika efitra mifandimby zay pia de be nanaovana fiaonana tatsy namoahana fekevitra taro ny fandresendahatra nandaniana fotoana zany nanao rondo de tsy namoaka an'izany zavatra zany foana ve tao anatin'izy za efa mba mivoaka fa tsika tsy tapa-kevitra le izy koa samy manao fotoana zavatra-drehetra fito amby roapolo taona ke mandeha laha tany am-ponja afaka fito amby roapolo taona zay vao foana le apartheid zany misy tolona lava be le izy fa aza maiky am'zany tsika hoe ary zay ny ao anatin'ny RCR hoe na ho vitatsika na tsy ho vitatsika de ataotsika le izy fa nitaranaka manao azy efa nisy ny fivoriana maro samy hafa ny entina hoe anarenana Madagasikara fa tsy mivoaka atao zay hevitra fandovandrafitra zay le hevitra fandovandrafitra tiana resahana eto de le système mihitsy ny resahana fa hatram'izay raha mivory de régime politique no kitihana hoe ndao ndretsika anao fédéralisme ndao ndretsika anao régime parlementaire ndao ndretsika anao présidentiel fort ka tsy zay le ady hevitra tiana petraka hoa fa système le resahana rafi-piarahamonina makao amin'ny rafitra politika makany amin'ny rafitra toe-karena rehefa mbola tsy hidinika an'izay tsika de aza manatena ninina fa mihodinkodiny eto fotsiny tsika ka tsy ninona azo atao zany eo ary zay ny anentanana ny vahoaka malagasy zay tsy manentana anao mba hifidy anay zay koa tsy manentana anao mba anaraka anay fa manentana anao mba andinika mba dinilo eo avin'ny taranaka fa de raha ivola tsisy dikany kaskety t-shirt zavatra mamirapiratra ampandizina adiny raha eo ianao de mahay mandihy daholo ny candidat lazaraza fiarso manko tsy mahay mandihy zay mety zay ny amelezany candidat anao ianao zany tsy mahay mandihy de zay tsy velanao andihy ny fanjakana re tompoko tsy fandihizana problème no vahana eo mahana fotoana andihizana ianao na de le conscience anao fotsiny azy eo mama problème de mandihy normal zany aminao lazaraza verson ianao moa fa candidat présidentiel afaka eo amin'ny vala ambifolo sy ambifolo volana eo zany de fifidianana zany le efa manangasangary indray malona le zavatra misy am'izao nareo zany hoe tena aloha mihitsy aloha tsika hifandresy lahatra fa aloha tsy miroso am'zany ianao io na nareo ny RCR ianao ny zao RCR ianao nanasana eto citoyen responsable ianao ka raha misy maromaro mitovy aminao on se ressemble de hitatsika ianao tao nga lazaraza version nga mahazo manapa-kevitra rery ny anay misy valeur efatra voizinay partage de responsabilité
samy tompona andraikitra ao anatin'ny antoko ary tsy mieritreritra hoe ianao no nampahatra amin'ny firenena na ianina nampahatra amin'ny firenena zay tsy manilika amin'iza na amin'iza fa samy tompona andraikitra daholo tsika rehetrarehetra valeuranay faharoa consensus marimaritra iraisana raha io problème Madagasikara io ny eritreretinao vahana de mieritreritra na pensée unique ianao na eritreritra rery no amoahana aneo de efa tsy azonao sady zay le problème vahana ny valeuranay fahatelo resaka neutralité vis-à-vis de la religion izahay de tsy manavaka karazam-pinoana ary zahay zany laïcité zany tsisy eto any amin'ny tafika ary misy fivavahanako misoratra ao anatiny any nefa any amin'ny tafika misy fivavahana nganao tsy mety andre miaramila mivavaka reny nefa any zany ny tokony manaja-lizy voalohany nefa hoe tanindrazana sy lalàna fa ngano tafika nga mahazo mivavaka zany zatra tsy azo atao zany tsy azo atao any an-trano any izy mivavaka rehefa te hivavaka rehefa amin'ny andro andavanandro izy mivavakako zay any neutre vis-à-vis ny religion zany hoe izahay de mamela ny rehetrarehetra fa manara-dalàna fotsiny petraka ny lalàna de samy manaraka ary zay tsy misy cérémonie religieuse ao anatin'ny fivoriana ka hoe ivory ny RCR de hoe entsika amin'ny entina mbavaka ay moa ny avataranao an'izany ny sasany mana finoany iza zany le Andriamanitra atsona eo de Andriamanitra rehefa tsy mitoviko efa adalana raha teo zany ka raha afaka mitambatra any le fiangonana de maninona tsy mitambatra any zareo le tambatra daholodaholy fa itsika ty ndreny mitady hoe ndolo entina mbavaka de atao culte œcuménique indray de ampiarahana indray le fiangonana efa misaraka ery de tsy anatin'ny valeuranay zany le manavakavaka fiangonana fa izahay mijoro ho neutre foana manoloanany inona ty religion reo zany misy valeuranay misy le partage de responsabilité de misy an'le consensus de misy an'le neutralité de vis-à-vis de religion reo zany novoizinay ao anatin'ny RCR ka ianao responsable raha misy olona responsable any de atsonay fotsiny izy hoe miantsonay fotsiny izy de manao rassemblement zay mahatonga ana mitena zay matsy efa manomboka miteny ny olona candidat ry efa misy manao hoe de efa manosika sy manana ny sasany moa zany efa namoaka sondage mihitsy hoe 53% izy ka na ataoko hoe ny Lazara Ferson amin'ny science manaraka mbola tsy monsieur prononcé hoe zay io candidat sa hoe aony zay tsy mangalatra veloha zareo angalatra départ na ny anarany ary hoe mangalatra de zay pe de hoalanay tahaka miandro nareo ahoana moa eritreretra nanavatra firenena rehefa zay de vao mbola tsy tonga koa zay de vao mangalatra ao anatiny hoe maka fahefana aloha vao mandamina zany rafa azoko zatra resanao zany samy mandamina aloha misy mahana zay vao maka fahefana misy mahana anankiroa ahafahana manavitra Madagasikara raha mandeha élection le izy ka raha tonga saina le olona de makany amin'ny élection tsika de anovaravitra ny antondiana io zany na tafakatra filoham-pirenena ary de teteza mita ina itondrako anazy zany hoe raha vako misy aloha le rafitra ray manontolo fa esaiko eken'ny vahoaka ny itondrako re fondation de teteza mita indray ny itondrako azy rehefa avy eo satria tsy afaka ianiana am'le lalam-pandroenana io lalam-pandroenana tsy afaka mampandrosa Madagasikara le am'izao fidiny vahoaka io Lazara Ferson izay indray ianao zay statistique ho azy zany statistique zany antany eo ny doublon-ny andray matoterirako-tonareo de mbola iteny koa ianao statistique moa iny de statistique aloha izy ka doublon fotsiny ve nefa 1,162,526 angamba izay de ahoana moa zany hoe karapanondro ray tapitrisa efa andro ny teknôlojia iny izy Lazara Ferson fa gamo de zavatra nitranga tany amin'ny 2018 ve de mbola 2023 efa mirositsika zao resana digitalisation izany rehetrarehetra zany izy mety efa mamafa zany daholo efa hita io hoe mbola misy milahatra bourse any ry mbola misy migrevy raiky firy volana moa zay nanaovana digitalisation de nandefasany équipe amin'ny présidence mihitsy nankany amin'ny faritany io zareo mbola migrevy bourse fa nga digitalisation mamahany zany vola mamahany zany ka tsy teknôlojia zany fa vola rehefa tsisy volako ino ny tapianao anaty telefonanao ao ndana makay amin'ny vola jereo raha motraka misy vola tsisy vola anaty comptenao ao raha mety zany digital ange hoe de tsisy vola ray anatin'ny compte io dina lana digitalisation alohany ianao vana digitalisation de sy vola anatin'le compte eo zay manome compte na mpianatra ianao le vola ary tsisy compte-ny amin'ny fironinao de atao inona compte resaka bourse resaka bourse
dika zay tsisy mitombona daholo zany eny efa mety borsy fa misy dingana samy afaka amboramirainao le fanjakana zao misy an'le ade tsy mahagaga le mpitondra raha ohatra ka mahazo vahana amy zavatra tsy mety satria amora amirainareo le mitondra firenena za eny raha hitondra firenena manao Roland tsy mieritreritra hoe hatavy zay miala ao hitanao angambany hafa raha vao miverina manao politika de miena rehefa tsy manao politika de mba mahazo aina fa zay ny tsy mieritreritra ny hanan-karena hiditra ao tsy mieritreritra koa zay ny hitady arena tsy mieritreritra zay hoe de inona daholo inona atao amin'ny bilina ambany iriko za tsy mahana zany fanindrina zany tsony efa lehibe ny fantatro fotsiny de hoe raha tsy mandray andraikitra za de ny zanako ho zanatany aoriana kely ao zay fotsiny le fandraisana andraikitra ka tsy moramora oatra zay le fitondrana firenena fa mbola ho zanatany raha ratadiavina fenao to naka ohatra zany hoe mandeha fito amby roapolo taona izy tany amponja zao ohatra ny teny hoe Lazara Ferson ohatra ny misy mal nécessaire zany satria tany apartheid namay be nangotraka be tany Rwanda fa ty olona mitsipatsipaka mihitsy vokatry ny adatra ny amina fokosiko anankiroa lehibe tany atoerana tatsy a Mozambique koa ny pilozany zany tany Angola rehefa mijery ny tantaran'ireo firenen'ireo misy ady to hoe ao anatina zany ko hoe nivoahany hoe inona no iraisantsika satria ohatrany hoe nandalo an'izany sedry zany izy vao natsapy hoe itsikitingy ohatrany ataon'ny olona rehefa mamela ordinateur anao de hitanao hoe manao reboot na mamerina mamela ordinateur mitady mémoire na ordinateur ray rehefa tsisy mémoire de mibipa io ordinateur anao io tsisy RAM ao tsy mahana RAM ny gasy tsisy mémoire vive tsy misy mémoire collective hiditra am'le vahaolana tsika satria zay le fandaharana tsy nahana fahatserovana imbonana tsika fa voafafa le fahatserovana imbonana 2009 tsy eken'ny andaniny 2002 tsy eken'ny andaniny 91 tsy eken'ny ankilany 72 tsy eken'ny andaniny rehetrarehetra zay crise nipotra rehetrarehetra teo zany tsy ahafahana namaritra hoe ity le mémoire collective na tany amin'ny 47 aza de mbola misy ny padesma sy ny MDRM tiana tenena aminao zany mbola tsy niombona ao atsika andao aloha iombona de andao tsika metraka mémoire collective de mifanotaninao hoe raha mitra élection izy de zay no mametraka mémoire collective amin'ny alalana fanabeazana satria nantantara aza diso na mandalo kory zany tsika de misy mémoire collective eo de mandeha ho azy lay fanorenana na refondation satria mitady an'izay mémoire zay ordinateur io raha ho velominao fa tsy adalany vazaha kory nanao théoria vao manao pratique ka tsy misy fahatserovana imbonana tsika de inona ny afahanao manentana le fiarahamonina zany amin'ny alalan'ny fahatserovana inona iteny anao ndo 7 février ho ankalazaitsika ho tsarovantsika de mamaly ny olona hoe zay ary naonganareo tam'izaniko de miombona ve le gasy am'izay de tsy mandeha mihitsy no satria mibiby foana zany le ordinateur rehefa velominao fa io enina amby roapolo jona izy ndray nametraka izy nametraka anio teo le izy nametraka azo gasy no mifidy azany 26 vainao zany fitsika aloha gasy ny resahana mémoire collective malagasy no resahana izy ao nametraka anio ka hainao ary tsy mahavaly ali de antany eo any tatsaka zany izy nametraka anio tsy mahavaly an'izany tatsaka tsisy mémoire collective ao eo de rehefa tsy mety zay zavatra zay de tsy mety le izy fa tsy hoe Lazara Ferson nge kory namorona an'izany fa zay ny zavatra nampianarina ny transition nisy tao am'izany fotoanany hoe nandalovany andeha to tolo de tsy bahoaka io tolombahoaka fotoana versy fotoana lany fotoana lany fotoana lany tsy hoe lany reny fa expérience koa nge reny ny lainy reny zany nandalovantsika de maka expérience ianao zany de hoe misy tsy mety fa zay le fiainana ka moa atao makivy zany fotoana lany reny ko raha zavatra natao tamin'ny 2009 ve namana Roland tokony ohatr'izao fantatsika dimanjato nge promesse nakapoka ambary tam'izany any kilao ambary tam'izany raha tsy diso de dimanjato sy roa arivo mianaka zay nge promesse tam'izany ka rehefa misy olona akavady ve raha makavady le anankiray de azonao atao miteny am'le vehivavy hoe mbola tsy tafiditra anatin'ny tokantrano akory de efa miteny izy hoe ataotsika volamena ny lalana makao amin'ny dosy de ataotsika safira ny lalana makao amin'ny WC de mino an'izany ve le vehivavy ka io rehefa ty de magala de fitiavana zany lehibe indrindra de aza manenina angamy vita zany de fitiavana nge tsy mampanenina sady misoratra ary amin'ny devise ny firenena republique Madagasikara io mbola fitiavana koa voalohany nga fitiavana manisy ratsy
fa Toranareo ny RNM ka. ingely izy Nitorana ny RNM tamin'ny 2002, nitorana ny RNM tamin'ny 2009 nga fitiavana manisy ratsy. Antoro zavatra ny hoe natao hoe fitiavana lehibe indrindra avy ao ambadika zany. Fitiavana tsy manisy ratsy ka, fitiavana tsisy victime zany. fa mafoy zavatra rehetra ka mety mafoy hatramin'ny ainy ko zany ke raha dineny hoe ty tandrazana tamin'ny 47 mafy nafoiny hatramin'ny ainy ny fananana sy ny sisy Le ty tandrazana zany dikan'izay le tsy maty zany mbola tsy tandrazana ko. Ty tandrazana efa maty zany. De le tsy maty ne zany reo mitondra reo zany de reo zany le tsy tandrazana. Reo le nisitritsitrika hoe tsofoko rano nareo fa za tsy hoany. Fa le ty tandrazana ny tena maty tary tokoa marina mbola zana. eny ohatra zany koa tany amin'ny roa fotoana lasa inge nisy nafoiny ainy mihitsy hoe navotana zao tontolo zao ka zay kely izy fitiavana daholo zany Fitiavana daholo zany ka, zany nitaritarita anaty ao Analakely. nisy tokoa ny Fitiavako ny tandrazako zany. Fa tsy maty ah. Zay no mbola anjara Andriamanitra koa ny aina. De anjaran'olona mamatry hoe ty tandrazana sa tsy ty. Fa le izy inge tsy mila de dradradradradraina hoe tiako ny tandrazako hoe inona moa ny tenenana zany. lazaraza fiarson hoe manoloana zany ataontsika hoe resaka fanakalozatsika eto zany manoloana andreo ataontsika hoe antoko hafa ny pirenena zay mety mba manana hevitra ihany koa ahoana ny ampanosany ity misy fifanantonana ve any mivadika ohatran'ny Efa dingana efa nalovana daholo zany ka. Efa nalovana zany fa rehefa tsy mitovy le hevitra de tsy mitovy. Ny ange hoa tsy mitady hoe andao atao zay azahoana azy. Fa rehefa tsy arahantsika io zavatra ny anarana nampianarina antsika io ah de inona moa no ataoko. satria le zavatra ataonareo ve fomba voasedra tany amin'ny firenena hafa de inonareo fa mampiatraza ty Madagasikara ka le olona arge misy manko zao misy finoana sao zay tsy mitory tsisy borofo ka ny zavatra resahanareo mety aiza moa zany tsy azo ny olona tsy misy avanatra na ny olona mitika hoe firenena aiza moa no mba manana zavatra ny ingana ohatra zavatra Ahoana moa tsy azahoana zany hoe raha ohatra ka miainga amin'ny kolontsaina malagasy ianao mitondra firenena de tokony ho tafavoaka. Mandeha taxi borosy hoa ianao de misy soratra hoe tsy azo hitondrana toka gasy. Fa azo hitondrana toka vazaha. Zany lalàna antsika misy eto. fa mety misy fananana kosa inge De dorana toka gasy. iny mety mba misy resaka hoe kalitao Dorana zany le toka gasy asan'ny olona nandrindra ny firy-taona iny. Ny doranao fotsiny eo misy tonga de toka gasy 700 litatra dorana mirehatra eo fotsiny ah nefa ianao mividy etanol ianao mividy inona ty ampiasaina amin'ity corona le gel sy ny solution hydroalcoolique rehetrarehetra reny toka gasy nge de mahavita an'izany. Raha ny fanjakana no mifasilité hoe ny toka gasy no avadika solution hydroalcoolique mandritra ny corona tena miteny aminao fa nanankarena ny tatsaha. De nefa ny doranao ny toka gasy fa nga tsy ampy angany degré ny toka gasy amindana misotrotro loha atao any mahavoatra ny ahitanao azy. Tsy azo hoanina fa atao famasa fanosorana tanana. De zay fotsiny de efa 4 miliara zay. Rehefa ma problème hoa de miverina am'le olona. Le olona mihitsy ny aloha le fiarahamonina aloha. Fa tsy hoe ho asiako jiro iny lalan'ny rokady iny zao ohatra. Fa nga io nga za fananany ambonana nalainy olona nge zao le plaque. Ndanana makany am'diga makany Fianao Rivière fa nga misy panneau solaire mipetaka tsony na ray azy. Ka tsy nombonanao taminy iko. Ataon'inona panneau solaire, ataon'inona jiro mamirapiratra amin'ny andro alina nefa nohaniny aza tsisy. Vao maika manelingelana azy mitady sakafo zany. Amin'ny alina izy vao mba hitady sakafo. Raha izay no azo ilazana azy. ohatrany hoe manome rariny hoe raha nisy nangalatra rio zany lazaraza fiarson de tsy manome rariny zany namana rôle hafa compréhension tsy mitovy zany. Tsy mitovy ny manaiky sy ny comprendre. Miteny vazanga misy samy hafa. Micomprendre le olona ianao hoe tena tsisy hohaniny izy. De ny tokony ataonao zany ahoana ary ny ahitany sakafo fa tsy hoe ndao izy ampanaovina baolina. Zavatra samy hafa mihitsy nge zany. Ndao aloha le sakafo ny vahany. De miainga avy amin'izay ny rehetrarehetra fa tsy hoe le zavatra ilainao andavanandro aloha ny vahana, mila manana asa ny olona ray a, de mila manana trano hipetrahana izy a, de mila manana sécurité sociale izy na resaka fahasalamana, de rehetrarehetra reo aloha foronina. De zay tsika vao miresaka zavatra hafa. efa misy ministère am'zana zany efa misy teto-bola natokana ho am'zany Ohatriny efa ao anatin'ny fanatanterahana zany misahana ny sakafon'ny olona. misy ministère fambolena sy fipipinina misy fampiroboroana indostrie sakafo ny fandrotsana Ministère ngamba andrafiana zany eo Antananarivo ao. io aloha zany mandrindra Eno akasitana ihany iny zany mbola tsy nita ampiasa ny agriculture tonga tany amiko tany fa za mamboly.
misy problema famboleko a akatra ty Antananarivo zao makaty amin'ny laboratoire Razafy Arson individu hoe lambda fa raha makany Vietnam ianao raha makany Vietnam ianao ka marary ny tsaramasonao de makany amin'ny centre de recherche ianao de izy no manome résultat entina amin'ny laboratoire iny fanjakana miantoka de mamaly izy hoe ity aretina tsaramasonao io a ty fanafody mety aminy ao inona mahasarotra an'izany fa manana fomba fikarona samy le centre de recherche de hoany misy fa le izy ngany fomba zany eto e centre fotsiny misy fa tsy tsisy akoatran'izay efa misy hoe ity tompoko any masombolo hoe adapté amin'ny toetany sy ny toetrandro ka misy télé sy radio any ambanivohitra any ka misy télé sy radio any misy hoe vulgarisateur agricole natao isan'andro reny tsisy an'izany ho any réalité nge zany resako anao zany tsisy an'izany tsisy ninona zany any tsisy fanjakana zany any tsy fantatry ny any avy ary izy amin'ny ministre izy amin'ny prime ministre ohatra somary nandraitra kely hoe tsisy fanjakana zany titiny ianao défaillant mihitsy ty zavatra ty zay nge le système fa ngapy zany amin'ny faritra any nga io fanjakana io défaillant tsy zay le système défaillant zay nge le rafitra andresahany ka tsy izy any nametraka an'io fa anatra ao ny voaka malagasy zao amin'ny sisa mametra olona hitondra de azonao arahana zavatra ataony ka izy tsy nametraka ko tonga manana minitra vitsika laza Razafy Arson satria fa dila ihany ny fotoana ao anatin'ity fiarahan'ity fa tsy maintsy anontaniana ihany zany ao anatin'ny 20 ao avy zany raha zao aty andaniny moa zany zao efa manao rotoroto be mihitsy le resahako hoe tetry Andraharo tamin'ny maly anisy fanambarana amboniny hoe savarananando izy ny atsekila mbola tsy fantatra moa zany zao inona no réaction amin'ny fanjakana manoloana zany le endrika mety hoe pression na fanirena ataony hoe andao anao fikoanando ampirenena inona le hoe endrikendrika na hoe sary hoe ery amin'ny horizon 2023 ery hitan'ny laza Razafy Arson sy ny RCR raha mandeha élection ale izy ka vonina ianao anasana eto de milatsaka le RCR le citoyen responsable zany no mandatsaka rehefa vonina le voaka malagasy hoe daotsika mba metraka mpitondra de zay vao mandeha zay rehefa tsy vonina voaka malagasy ka iary tsy mbola mieritreritra fanovana ninina fa andilo izy de aka t-shirt de aka kaskety afaka 10 taona reny fampitadiko ohatrany tehiteny ve ianao hoe resana moa zany zao hoe crise zany mety hoe jeu social satria na ny tsy fandriampahalemana ary mirongatra be ny vidim-piainana miakatra andro aman'alina ny fahefa mividy nefa tsy mahatratra an'izany tsy maharaka an'izany mbola ho pire no zao zany ve zany le miampany crise ny Ukraine mbola pire no zao ka tsy sakafo kelikely eo fa tsy hoe zao ve zany no manosika atsika nde hiverina le ndo ka rehefa hitan'ny olona ho afa tena mafy io de miverina indray le tena angoto hoe mitady mémoire collective io de le olona no mamorona le mémoire collective misy zavatra embony ohatrany tambary ary eny ka nisy nanentana moa indao any amin'ny arabe mba tadiavo izy an'olona nanentana an'izany fa misy raha mivoaka fotsiny tao de feno ny arabe manerana Antananarivo tambary reny atao hoe mémoire collective raha ny fanjakana nampiasany reny de reny nampiasaina de voatazona le firaisan-kina pirenena fa io zany tsisy mémoire collective ao tam'ireny tsina tsy nisy resaka antoko fa raha nahay ny fanjakana namadika niny anarany volatsika ohatra na tsy ny anarany vola fa ny sary any amin'ny volatsika de zavatra azo ampiasaina zany re mémoire reny ametrahana fahatserovana ahafahana mitondra fampandrosoana nandoa zany nge zao hoe nosy malagasy na nily ze parse fa ohatrany tsy tapa-kevitra tsika fa ka tsy besoin le olona hoa lily ze parse namana Roland lily ze parse any mbola tsy tonga any am'izany tsika ka ny borne anao raha tsy vitanao akory eto Antananarivo ville eto tsy mahavita borne anao ka ataony anao borne any amin'ny lily ze parse ao amidy le fanjakana fotsiny nge le tany any zany rehefa azy io faharoa manarak'izay géopolitique be zany resaka zany tsy hoe ratsy akory na ohatra ka hoe miara-miasa amin'olona ianao mitantana an'io fa io zao miprofy io crise ny Ukraine sy Russie io otanina nge mitazona ny Ilze Parse ka raha ohatra ka azontsika ny Ilze Parse de matahatra no tanao mietsika ny Russie io de lasa base militaire russiane io zay ny tsy amezanao tanana io dikan'izay raha resaka militaire le izy dina tokoa moa zany mamaika atsika ngatsika magnana basy anankiray mibasy gasy vita rehetrarehetra re samborina indray le olona manina raha irinina tsona de andao reny amboarina de atsarainy reny de zaraina basy gasy aloha farafaratsy amin'ny polisy de valiten'olo izy de ny asiana numéro de série de azo ampiasainy reny de mahana basy gasy ny polisy
fa ngam polisy nga manana bala akory ndanange jereo reny fotsika manana fanaovana bala tsika tsy mora mangany eno ny zavatra rehetrarehetra nge namana Roland tsisy mifonctionne araky ny tokony ho izy eto Madagasikara efa mato io rafitra io tsisy ninina mandeha zany ny administration hoany zany école zany tsisy zany école gratuit zany any fanjakana tsy misy an'zany nge any ny any ambany vohitra rehetra any ny hôpitaly rehetra any tsisy ninina nge any tsika miditra manara-penitra miresaka école fireneny manara-penitra me statistique ndray za efa miteny ao anatin'le manara-penitra hoe tsika mba manao an'le culture d'excellence zany mba tena meo statistique ndray aloha za am'le manara-penitra ny farafaratsiny efa mba misy raha isaky ny district aloha raha isaky ny district nefa ny ilaina amin'ny école 20 000 ataoviny hoe pourcentage nao mbola manana 100 sur 20 000 mbola manana 100 100 ao anatin'ny telo taona de mieritreritra avita 20 000 ianao tsy aleo asina statistique ihany rehefa miresaka satria le fanjakana nema tsy mireprésenter statistique mihitsy izy raha ohatra ka raha isaky ny district ny vita nefa ny zavatra diadiavina 20 isaky ny district na 30 na 100 isaky ny district raiky misy commune 10 ohatra commune ray mbola misy commune misy fokotany 100 fokotany 10 firy zany fokotany ao anatin'ny district fokotany 100 ane zany neo Tananarivo reny vohitra fotsiny efa 192 fokotany fa mba nisy nge efa vitana teo aloha esantion ngamba le resana fanampiny le ka raha ohatra ka mitady esantion voaka malagasy rehefa mifidy filoham-pirenena manaraka hoe mba hanaova esantion anava trano zay tsy nandaha zany ka raha zay moa nafanampanantenana hoe anaovako esantion ana trano nareo anaovako trano manara-penitra esantion nareo raha te hijery trano anao zany de zay le faso mety izy zay isorana betibe no Lazaraza Ferson nalaiky ny vahita mbola hoatsona ngenao fa amin'ny fotoana manaraka fa totsika hoe sabaranando ihany iny resaka tamity androany ity akasitrananao tao anatin'izay fiaonan'izay fa eto amin'ny famaranana meko minitra vitsy ianao zany mala fampitinana mba ahafahantsika miroso amin'le hoe fiaonana manaraka day mba ho tsarovana eto ianao nge tamin'iny fa 17 volana aprily iny ka niteny an'izao hoe kanefa ianao tsy fantatra na iova hevitra na manamafy ny zavatra ho resahanao amin'ity famaranana ty misaotra betsaka namana Roland misaotra betsaka ny ato amin'ny Top Radio nandray anaty amin'ity atoandro ity le hevitra aloha tsy hevitra le resahana eto fa analyse zany hoe tsy avity aminaly izy ka azo nieritreretina hoe iova io tsy miova satria misifra mipetraka re zavatra resahanareo ka raha mbola tsy mivoavaha le problème eto de tsy miova zany reo satria tsy hevitra le izy zany hevitra zany matsy hoe ahoana ny hevitra ao de maneo atorapo eo za fa tsy torapo ngely anahy fa réalité betsaka mifanovana tokony atao eto efa lazaina foana izy hoe rafitra le problème na inona andehananao na iza nandehananao de potika io système io potika io rafitra io tsy mifonctionne io raha fanjakana tsy afaka misambatra kidnappeur na mpanao kidnapping amina district ray de inona zany lanjan'ny district am'zany nefa mpanao kidnapping tsy voasambotra tsisy moyen nge zany amin'ny district any raha fanjakana tsy mahafantatra hoe zao no hanina ho an'ny olona any ambany vohitra rehetrarehetra any tsy resahako tsony embouteillage eto Tananarivo sy ny fako zay nataoko fond mihitsiny satria zay ny zavatra tsikaritro voalohany rehefa niakatra teto Tananarivo fako ka raha mbola mety amin'ny Tananarivo zay raha miendrika ny Tananarivo zay fa io nge le peuple a le dirigeant qu'il mérite raha miendrika ny Tananarivo zay de atao hoana fa zay zany ny tiany Tananarivo rehefa tsy miendrika ny Tananarivo zay Tananarivo mahalala ny tokony ataony fa io tsy sentiment zany tondra fanjakana tsy asina sentiment zany alana ve le fako sa tsy alana rehefa tsy anala le mpitondra de inona ny tokony atao le vahoaka fa niteny izy faterina any aminy loka zay aloha ny fateneny ka tsy omben'le trano le izy mety zay zany mahatonga zareo manangom-bola anaovana trano be deaibe asina fako misaotra betsaka namana Roland eny ary akasahana be deaibe anao Lazaraza Ferson zay Front National ny antoko politique RCR na Rassemblement des Citoyens Responsables ndraiky ny vahiny tamin'ity atoandro ity amin'ny fotoana manaraka dia vahiny hafa aloha hevitra hafa indray no resahana eto mahitaka ny mandrapitafa indray tokolasy topovavy misaotra tompoko vahaolana